Ity fiangonana ity moa zany eto Soanerana dia tany amin'ny 8 no niforona ity fiangonana ity. Ary tamin'izany izy dia trano bongokely satria mihay tena ny fiangonana araka izao hitantsika izao ny tanora ato aminy sy ny mpiangona. Dia noho ny ezaka ataon'ny kristianina rehetra zany dia nivadika an'izao trano tôlina izao taty aoriana. Dia toy ihany moa ny etaetan'ny fiangonana sy ny kristianina rehetra tato anatiny dia manao ezaka izahay amin'izao fotoana izao. Manao ezaka trano vato araka izay hitantsika efa mitsangana tapany eny ny rindrina izay ezaka manokana ny fiangonan'ny kristianina eto an-toerana araka ilay voalaza zany, fa tsy dia mba misy fanampiana avy any ivelany loatra fa dia niezaky ny kristianina eto an-toerana no anatanterahana ny asa rehetra. Avy amin'izany indrindra no mampitarazoka ny asa izay hitantsika eto izao. Izay ny ambangovangony ity fiangonana ity. Ary izy ity moa dia fiangonana miorina ato anatin'ny fitandremana Andovinjo, izay ny ray aman-dreny izay nitsangana teo izy mivady no miahy an'ity fiangonana ity, zanam-piangonana eny Andovinjo izy ity. Tsara ho ambara ihany koa zany fa noho ny fampandrosoana tafika masina izay ataon'ity fiangonana ity, eny rehetra eny amin'ny manodidina dia nahatsangana zanam-piangonana kely izahay ao amin'ny faritra Malidia ao izay lazainay hoe Mahasoa Nazareta. Dia misy kristianina tato moa zany no nitendren'ny birao hampandeha izany fiangonana izany amin'ny fitoronteny, ary ny mpiandry avy amin'ity fiangonana ity ihany koa no manampy azy amin'ny fampelezana ny filazantsara izay azo ambara fa miroborobo tokoa satria efa mihamaro ihany ny kristianina tonga ao. Ity fiangonana ity koa moa dia mahazaka raha araky ny isaky ny alahady sy ny isam-potoan-dehibe dia mahatratra any amin'ny 500 sy 900 olona ny ato mba ny dehibe ny olon-dehibe sy ny ankizy. Ary mety mihoatra an'izay indraindray raha tena fotoam-be regny, krismasy na paka ireny dia mihoatra an'izay mihitsy, feno hatrany an-tokotany. Zay sy zay ny mombamomba n'ity fiangonana Soanerana ity tompoko. Dia misaotra anareo naharitra ny aino hatramin'ny farany. Misaotra tompoko.